miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo aza miala amin'ny JESOA na tsy miala aza ny olana izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Misy ny olona rehefa tsy azony ny zavatra izay nangatahany tamin'Andriamanitra tsy nivaly ny vavaka na nisy ny fahafatesana na misy olana tsy mety mivà dia tonga izy dia miala amin'Andriamanitra tsy mety mandeha mivavaka intsony tezitra tanteraka ary misalasalany amin'izany hoe misy ve Andriamanitra, mihaino vavaka ve Andriamanitra, tia ve Andriamanitra, tena misalasalany amin'izany. Fa ny tena finoana nefany dia ny fahasahiano miteny manao hoe na misy valim-bavaka na tsy misy valim-bavaka na ho azoko na tsy ho azoko ny zavatra izay angatahako aminao Andriamanitra dia za tsy hiala aminao, za mbola hanompo anao, za mbola ity anao sy hanaraka anao hatrany satria Andriamanitra no efa anjara tsara izay efa nomena antsika ary ny fifaliantsika dia tsy miankina amin'ny zavatra ny tany fa miankina amin'Andriamanitra. Na inona azonao na inona tsy azonao tsy any amin'izany ny fifalianao fa raha ohatra ka mbola miankina amin'izany ny fifalianao dia mbola miankina amin'ny haren'ny tany ihany fa ao amin'Andriamanitra ny fifaliantsika. Dia Andriamanitra mahalala ny hevitra iheverana antsika dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza fantan'izay mahasoa ny fiainantsika. Fa misy ny olona rehefa metimety ny fiainany, rehefa milamina ny atao, rehefa salama tsara sy ohatran'izany dia ohatran'ny hoe tsara ny tompo, mahafinaritra ny mivavaka. Fa rehefa manomboka misy amin'izay ilay olana samihafa dia manomboka ohatran'ny hoe mahakivy raha ohatran'izao no atao hoe mivavaka. Toa ohatran'ny tsy hita mihitsy izay valim-bavaka ao amin'Andriamanitra fa ny olona atao tsy mivavaka indray ary ny toa mahazo fitahiana sy ohatran'izany. Aza miala amin'Andriamanitra ry havana. Za tena te-hiteny aminao fa be dia be ny tantara anatin'ny soratra masina, ahintsika tsara ny tantaran'ny Job izay nizahana toetra mihitsy nefa tena mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Nizahana toetra tao anatin'ny aretina, fahafatesana, faharavam-pananana, fahoriana. Kanefa tao anatin'izany rehetrarehetra izany ny tena dia tena tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy ny Job, tsy niala tamin'Andriamanitra izy. Ary zava-dehibe amin'Andriamanitra izay hoe isika mifikitra amin'izay na inona midona na inona mitranga, tsy izay tiantsika fa izay tiany, izay sitrapony no aoka ho tanteraka amin'ny fiainantsika ary tena mila manan-keny izany tsika fa izany no atao hoe finoana. Manjary lazaotra ny zazakely foana dia hoe manao izay ny zazakely ny tsy mahalala tsy misy, ny zazakely ny tsy mahalala fa tsy maintsy izay tiany no ataony. Fa ny olon-dehibe amin'ny finoana kosa dia mahatakatra ny aminy hoe izay mahasoa no tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mila misaotra sy manaikiny amin'izany fotsiny. Dia tahaka izany koa ny Habakoka 3:7 andininy 7:20 dia misy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fa na dia tsy mamontsy aza ny aviavy ary tsy misy voniny voaloboka, na dia mandiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa, na dia vonoana aza ny ondry ao ambala ary tsy misy ondry ao ampahatra dia ahoana ozy izy? Izaho mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Izany na dia mandiso fanantenana aza ny zava-misy rehetra dia za tsy hiala amin'Andriamanitra satria ny fifaliako dia ao amin'Andriamanitra fa tsy ao amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ary izany na tonga amin'ny Paoly nanamafy any amin'ny Romanina 5:7 dia osy izy manao hoe iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va, sa fahantrahana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Izany rehetrarehetra izany mety hitranga daholo na dia manaraka ny Kristy azy ianao fa aza atao mampiala anao amin'ny fitiavan'i Kristy izany. Ambarany eo ambany amin'ny hoe amin'izany rehetra izany ozy izy dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Izany hoe ny tena fandresenao dia tsy hoe nahazo valim-bavaka ianao fa ny tena fandresenao dia ny hoe tsy nampiotsina anahy tamin'ny fanarahako an'Andriamanitra ity olana ity, tsy nampiala anahy tamin'ny fahatokiako an'Andriamanitra ny tsy fivalian'ity zavatra izay nangatahako tamin'Andriamanitra ity. Dia tena manaraha ny tompo, aza miala aminy mihitsiny. Fa izany nambaran'i Paoly ny amin'ny hoe fa mahatoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na any ambony na any ambany, na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy JESOA tompontsika. Aza misy atao mahasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra izay mandalo eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa mandalo daholo ny zavatra rehetra, mandalo na dia fahoriana io aza, mandalo na dia ny alahelo aza, mandalo ny zavatra rehetra ary ny fahababoana rehetra dia tsy maintsy mbola misy farany daholo. Manana fanantenana ary matoky ny tompo izay tianao, izay miaraka aminao ary tiava azy. Tsy hoe tiako izy satria manao soa na tiako izy satria manome izay rehetra tadiaviko, fa tiavo izy na dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy sy hitanao sy tadiavinao aza no miseho fa izay ilay tena fitiavana.
fitiavana tsy misy intérêt fa tena fitiavana madio. Zany no itiavana antsika dia izany koa tokony itiavantsika azy. Dia hoy izaho aminao manao hoe aza miala amin'Andriamanitra na dia tsy miala aza ny olana. Ho an'Andriamanitra ritrany ny voninahitra. Amen. Ry tompo izaho manaiky anao amin'izay voasoritra hoa vonona ankatony sitraka tsy eriko fa minery ny fanahy ny fiainako ankiniko aminao ny hoaviko eo ampelatanana ianao mahalala liza heveranay amin'i fo no anekeko anao na metina tsy mety ny atao ianao mahalala liza heveranay sakanosy ho tanteraka sito iza iriko nefa tsy mahazo ny fiainako ankiniko aminao ny hoaviko eo ampelatanana ianao mahalala liza heveranay amin'i fo no anekeko anao. Andriamanitro tsy ho anay rery anesana fa na iza mandre zao izy zao dia ampafantaro azy fa ianao mahalala izay hevitra heverana azy dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza.